raha tsy miasa aho tsy manompo ny tanindrazako tsy miasa no ho an'ny institution de la république de mitombo ny fahasahiranany vahoaka. Raha tsy manana poste na directeur ny BNGRC, directeur des études et gestion des risques, de tsy afaka nanoratra zavatra, tsy afaka nampihatra ny expertise-ko hanasoavana an'ireo hamonjena ny tradoza, traboina, sinistré. Zay le conviction. Fa misy olona mpiasam-bahoaka, mpiasam-panjakana, anatina corps, mpitandro filaminana, sy ny sisa, mpitsabo, mpitsara, inspecteur des impôts, inspecteur des domaines, inspecteur de travail, sy ny corps mbola tsy voatanisa mpampianatra eny amin'ny corps enseignant, mpampianatra eny amin'ny université, fa misy sasany tsy manana conviction. Tsy haiko hoe fantatra ve le mission administrative sa tsy fantatra le izy, fa isika zany de mitovy amin'ny homme de la rue, sika mpiasam-panjakana sasany le tsy manana conviction, satria matahotra critique, de matahotra koesoina amin'ny Facebook, amin'ny réseaux sociaux, de matahotra anaovana commentaire sy ny sisa, de izay ny tenenako anaovako video tsisy muzika io mba tsy handany méga, tsy haravan'ny convictionko. Izaho de tsy mpanompo olona nantoko politika, fa manompo ny tanindrazako, manompo ny vahoaka, manompo ny institution de la république. De misy miteny hoe mitady toerana sy ny sisa, raha tsy manana toerana aho, inona ny azoko atao an'ny vahoaka? Tsy misy. Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy, araka hitantsika video fanikevitra teo fa tsy mpanompo olona i Paolo Emilio nivoaka tao anatin'ny fangina manko izy tamin'ny débat mafana niarahana tamin'ny pasteur Edouard Tsaramesy ny mpanao gazety ny Gol TV izay ary nizarainy namana tao amin'ny YouTube roa telo izay. Marina ihany ny zavatra teneniny namana iny hoe nikofina tanteraka izy. Hojeretsika misimisy kokoa izany fakafakana amintsika eto rehefa avy eo fa andeha aloha tsika misy faingo roa reto. Voalohany amin'izany aloha dia misy olona roa aloha hatreto ny voaroa amin'ny fanapoizana ara-tsakafo nahazo ny filoham-pirenena tany Mahajanga ny 8 Martsa lasa teo iny ka atao fanadihadiana Antananarivo ankehitriny raha ny fanazavahana dia ny vahiny atao amina hôtely lehibe iray atao an-toerana izy ireo tamin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy ary olona 5 koa nefa no niaraka tradoza tamin'ny filoham-pirenena mivady dia tamin'ny Madagasikara sy vaovao 24/7 izay. Trindretsika manoko ilay teo hoe hôtely lehibe indrindra toy izatsika hoe manara-penitra zareo manko mity miteny an'izany mauvais petraka ny fanontaniana izy tandrametraka izy hoe fanapoizina ara-tsakafo izany. Hisy olona any mety gadragadra amin'ny fahatany amin'ny tsirary sy tsy hitsiny. Hitantsika amin'izany fa izy ane na mandeha naiza naiza dia be mpiambina ka tsy hipetrapetraka ve ianao ka hoe filoham-pirenena zany ka tsy handamina hipetrapetraka ny zavatra rehetrarehetra ka sa ve ty sinema mba hangoraka alahelo anao ny vahoaka vahoaka efa mampalahelo amin'izao fotoana izao ka alahelo anao fa hoe hisy hamono anao tsy de valam-potoantsika satria misy faingo roa araka tenentsika tao zay misy volamena manko tratra tany Komoriny ary nisy olotena ny gouverneur ny banque iraisam-pirenena tany any Moroni amin'izao fotoana izao hamerina io volamenareo ary ny tahaky ihany koa ny fitsarana ny Komoriana mba hamerina ihany koa ny orinasan'ny volamena zay ihany koa any Emiraty Araba. Tsy de valam-potoantsika satria na io volamena io na miverina tsy miverina ne mitovy foana hitantsika fa volamena nanjavona lasa vy inona iny ka indetsika hiverina amin'ny faneho-kevitra izay nataontsika tamin'ny voalohany teo makasika nireo mpisolelaka zay fa hoe namafisy ny Paolo Emilio fa hoe izy tsy mpanompo nizanisa fa miasa ho an'ny vahoaka. Raha jerena ny analyse tsotsotra na fakafakana dia tena misolelaka izy ity. Angamba sanatria ny vava ny filoham-pirenena angamba raha ataontsika hoe manome zavatra maloto de hoe am'le hui foana ty hoe tsy manina ty fa milamina foana. Mauvais tsy mety diso ve ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity fa Zanahary n'Andriamanitra ka zany lolohavinareo tompoinareo na ina zavatra teneny fanazavana eo satria izy nivoaka tao anatin'ny fahanginana zany tena hita fa tena misolelaka izy. Tsy izy reny misy lelaka io fa maro manko zareo roa misy lelaka io
ka ity dia hafatra ho an'ny zareo moa ve ny filompirenena Andry Rajoelina tsy mety diso fa tena hoe lavrary Andriamanitra ve izy io ka zany indrindra mahatonga ireo mpanao politika ireo ny olom-pirenena rehetrarehetra satria nataony karazana hoe alika nefa mivovo teneninao amin'ny olona vahoaka mety hoe tsy indriny manokana eo angamba tsy ny vahoaka tena vahoaka ty fa mety ny mpanohitra no tiany ho tifirina eto trindrina eto hoe nareo mpanohitra reo dia mivovo karaha ohatrany hoe alika zany ve de mbola hoe arovana ny teny izy tamin'ny fandarana hoe tsy nahita ary tsy naheno iza re tompolahy sy tompovavy no tsy naheno tamin'ny tampozotra serasera tamin'ny teny izay natao ny filompirenena Andry Rajoelina hatreto izy mbola tsy mifona amin'ny vahoaka malagasy nataontsika hoe mifona amin'ny vahoaka malagasy izy na hoe tsy any mpanohitra aza ny fifonany fa amin'ny vahoaka malagasy satria maro ny olona izay teneniny tamin'iny ka mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra ireto mpisolelaka ireto tsy mety diso ve ity filompirenena zay dradradratrainareo ty ka izay ihany koa no afaka nozarentsika eto fa handeha aloha jerentsika zany nivoaka tao anatin'ny fanginana fa nikefitra nataony Paolo Emilio zay fa tena manompo nareo na inona zany fanazavanareo zany misolelaka nareo na mihina nareo zavatra ampinan'ny filompirenena Andry Rajoelina fa tsy mijery fahadisoany izay ka ataonareo hoe Andriamanitra ve izy ity sazanahary ka tsy ho mety diso petraka zay fanontaniana aminareo ka tsy ho tsikerahanareo izy tokony fona izy zay ihany koa no afaka zarentsika eto tompolahy sy tompovavy aza tiano hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritsary zavatra izay andao ary jerentsika zany fanokevitra nataony Paolo Emilio izay administrative sa tsy fantatra le izy fa isika zany de mitovy amin'ny homme de la rue sika mpiasam-panjakana sasany le tsy manana conviction satria matahotra critique de matahotra koesoina amin'ny Facebook amin'ny réseaux sociaux de matahotra anaovana commentaire sy ny sisa de izay nitenenako anaovako video tsisy muzika io mba tsy handany méga tsy haravany convictionko izaho de tsy mpanompo olona nantoko politika fa manompo ny tanindrazako manompo ny vahoaka manompo ny institution de la république de misy miteny hoe mitady toerana sy ny sisa raha tsy manana toerana aho de inona ny azoko atao an'ny vahoaka tsy misy tsisy azoko atao satria raha mpirenireny any an-dalambe aho zany misiosiokany ambony tamboho mifoka sigara sy ny sisa de inona zany le plus value inona ny retour ho azon'ny vahoaka amiko raha izay faharoa ho anareo menamenatra misitrika miplanky mo fitenenan'ny vazaha azy ny tanora vazaha inareo mana toerana tendrena amin'ny toerana mba hahafahana miasa nefa misitrika mise planqué de mamitaka tanindrazana ianareo mamitaka le vahoaka mamitaka ny mpiray tanindrazana satria ekenareo le poste de mitsofoka anaty corps nareo de milaza hoa mpiasam-panjakana mpiasam-bahoaka fonctionnaire nefa tsy miassume le asa maha fonctionnaire fa mandray vola fotsiny telopolo andro fanjava ray de zay namana mba mazoto de atao zay tsy ampazoto azy nefa tsy fantanareo fa ny ambadika an'io critique ny olona mbola miasa manana conviction de iraviravin-tanana sala aminareo ny tiany zareo atsika rehetra de zay ny antsoina hoe farany zao tontolo izao ny administration satria mikatso ny machine administrative raha tsy manana conviction ny fonctionnaire sy ny mpiasam-panjakana ny mpiasam-bahoaka izay ny ambadika ny zavatra rehetra eo zay mbola mazoto zay mbola tonga saina zay mbola midefendre an'izay conviction zay de anaovana video tapatapahana montena de tenenina hoe miaro andrano na miaro tsy hampihenany gradeko tsy hampihenany gradeko ny fa fimontenareo video ty zavatra ty henao tsara tsy ho fafako ty video ty mandrakizay misy sasany menatra raha atao hoe manohana ny régime de izy moa zany notohanako raha za fonctionnaire hanohana mpanohitra sa hanohana an'izy ianao ne fonctionnaire mba fantanao ianao fonctionnaire io ny dikany zany politique générale de l'état zany
de izy nandrafitra azy sy le pouvoir en place sa l'opposition nandrafitra le politique générale de l'État, les politiques de mise en œuvre sy ny sisa sy ny sisa, ny stratégie rehetra sy ny paikady rehetra ampandrosoana firenena de ny mpitondra izay nanao fianianana no nanoratra azy, izay présenté ny premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration amin'ny assemblée nationale sy any amin'ny sénat, les politiques générales de l'État. De ao mo koa le politique de mise en œuvre anaovana mise en œuvre ny ireny politique publique zay atoritry ny mpitondra reny no avadika ho raharaham-panjakana any amin'ny huis clos de l'administration ny fitenenana publiciste azy. De misy amizay fonctionnaire, misy olona tendrena menatra de monsieur Planquet, hitako mijery eo le namako amin'ny terme zay monsieur Planquet, de matahotra midéfendre an'izay zavatra zay hoe intérêt public ny iasanay fa sy intérêt privé na intérêt personnel. Fa misy sasany lasa mivadika intérêt personnel le izy satria atahoriny zalahy anaovana vidéo koa anaovana montage fotsiny de fa matahotra. De mandositra monsieur réfugié zany any ambany latabatra any fa sy mipetraka ambony seza amin'ny fiasany. De inona ny dikany mampiasa mpanjakana anao? Ianao manao engagement, ianao mandray ny volan'le vahoaka amin'ny alalan'le hetrany, ianao misoratena misotony voatango ho mpiasa mpanjakana, de nefa ianao matahotra ny miteny hoe manohana le régime place. Izy moa no tohananao zay. Sy le antoko politika ny tohanana ry zareo. Tokony sy marivo salosana itsika. Sy ilay antoko politika no tohanana na olona fa ny institution. Nefa ambonina mipetraka amin'ny institution sy maintsy misy olona fidina araka ny lalam-pandrenana, araka ny lalana velona eto amin'ny tany Madagasikara aty. De inona zany mahamenatra raha ohatra ka miteny ianao hoe manohana ny régime en place par le biais ny expertise-nao, ny fahaizanao sy ny toerana nanendrenanao. De misy miteny io mitady place sy ny sisa, mitady fahefana. Inona ka iny ataon'ny sasany? Mitady hanandetra andeha amin'ny 13 mai sy hamory vahoaka. Haka fahefana. Raha tsy manana fahefana angenao sy mahavita ninon'inona. De enregistré ty. Raha mijanona mpanohitra ianao na gabone iray, tsy fohinao ho an'ny vahoaka. Satria anao miteny hoe sisy budget anaovana an'izay fa volako personnel ve no anaovako azy. De dikan'izay zany ianao mitady toerana sy maintsy mitady fahefana raha tena tia tanindrazana mba hanasoavana le vahoaka. De maninona no batibatinao ny olona raha ohatra ka manohana techniquement le régime misy sy mipetraka fa lasa manahirana ny zavatra iainatsika. Ka zay resaka conviction zay no anaovako short vidéo na courte vidéo amin'ny teny frantsay, vidéo courte amin'ny teny gasy izy, sary mihetsika fohy mba handetika anatin'ny sainareo fa tsy ampiovan'ny convictionko. De amin'nomboka am'izao zany langaziko tsotra hoe manohana ny Rajoelina hoe ianao président Rajoelina satria izy ny président lanim-bahoaka eo, de amin'ny alalan'ny institution de la république nanohanana azy. Fa tsy manohana Tokiromara na TGV na inona. Zay le izy. Io ny président eo. Za tsy afaka hanohana mpanohitra. Satria ny mpanohitra sy mitondra politique générale de l'État, sy mitondra politique publique ampandrosoana ny firenena aloha hatreto mbola tsy nameny ahy. Raha misy any de anaovan'zareo birao koa zahay de manohana an'zareo. Raha zareo no mitondra. Rehefa lany eo koa zareo de tsy maintsy zay ihany ny position ny mpiasa-mpanjakana, mpiasam-bahoaka. Satria zay ane tsy afa miala amin'ity asa-mpanjakana ty sy asam-bahoaka e. Fa tadiavinareo i-abandonne daholo ny fonctionnaire amizay tsy mihodina ny machine administrative, de rehefa tsy mihodina de mikatso Madagasikara de manapitrotraka le fijaliana io menomenonatsika io insécurité, hanoanany rano tsy misy ny sisa. Vao maika ve tsy hiasa ny mpiasa-mpanjakana ny mpiasam-bahoaka de inona zay sy le chaos total hono vazaha. De zay nitadiavin'ny sasany chaos total ka averiko farany ny conviction de tsotra raha tsy miasa aho de manapitrotraka io fijalian'ny vahoaka io.
de lasa piatsara velatsy aho zany mitsaly ny olona tsy mihinan-kaniny tratrany sécurité grave be ny any ambanivolo sy ny sisa nefa batinareo le fonctionnaire tokony hiasa hamahan'izay olana zay io olana tenenina io de ianareo mihitsy zany le piatsara velatsihy ianareo mihitsy ny mandrisika ny hampitsika ny firenena satria terenareo tsy hiasa le fonctionnaire namanao ady la politique miady seza ianareo rehefa miasa zay fonctionnaire de 50% ny machine administrative mihodina de tokony mihenany problème eto Madagascar ka zay na hanompy ianareo na hanozy na haninona de zahay tonga saina de tsy maintsy miasa ho an'ny vahoaka ho an'ny institution de la république sy ny sisa raha nareo miteny hoe miasa ho an'ny président Rajoelina izahay de tokony nanapaka ny gazon tany an-tranony tany zany nanadio ny tranony raha zany mpiasany fa za tsy agny fa mibraoko ato miasa ato manampy azy ato manampy ny prime ministre ato manampy ndreo ministre reo ato manampy ny institution rehetra ato manoratra ny zavatra rehetra ato mitona ny namako zay fonctionnaire mitovy amiko hoe raha miasa itsika de mihena io fitarainany vahoaka io fa ianareo zany misitisitika agny miseplanke ry zalahy zay milefa mandositra sy ny sisa sy mahafantatra ny asanareo de isika zany no fahavalo-pirenena marina fa misy premier responsable politiquement mais techniquement stratégiquement isika fonctionnaire no responsable isika manomboka amin'ny ministre SG DG directeur chef de service chef de division etc nous sommes tous responsables de la pauvreté, de l'insécurité et des problèmes multisectoriels à Madagascar. Ka zay no amarana ko azy tsy savorava ny conviction ko. Tsy maintsy miasa ho ny tanindrazana, miasa ho ny vahoaka, miasa ho ny institution de la république, miasa ho ny pouvoir en place satria io ny lanim-bahoaka, io napetraka amin'ny fomba officialy araka ny lalam-pandroenany sy ny lalana velona de inona indray no tadiavinareo de asakasakan'izay mbola tsy ho tonga saina fa raha samy mandray ny adiditsika sika samy mandray ny andraikitra manandrifotsy nanendrena araka ny décret zay misy sasany conseil des ministres fa misy décret fotsiny manambara hoe zao ny asan'ny ranona sy ranona de tsisy zavatra sarotra zany eto fa itsika hiany no mampikatro tsika eto satria matahotra hanaovana montage vidéo matahotra ho tapahany ny resaka de ny aty tsy ho voatapaka anao satria eto amin'ny pejiko no anaovako azy de ataoko direct de hitan'izao tontolo zao hitan'ny babay sy lohivohitra hitan'ireo mpanohitra sy hitan'ireo mpitondra sy ireo zay tsy miteny hitan'ireo mpivavaka sy ny gentlisy mitambany volo sy ny tandreny vohitra hitan'ireo mpanao fatana fanatanjahantena sy ny olona misotrosotro sy prevy de tsisy zavatra fenina eto fa zay le conviction tsy afaka anodikahynareo na anaovanareo vidéo ino na vidéo ino de za miasa ho an'ny fanjakana io za miasa ho an'ny vahoaka io za miasa ho an'ny institution de la république io de miasa ary tsy mahamenatra zany de farany aoka zay mba nitendrena lahy mba hanao ny asa manandrify azy fa tsy handosondosotra hatahotra wawawa hatahotra vavabe hatahotra fanakianana atahotra tenenina hoe misolelaka sy ny tsy misolelaka sy ny tsy fantako fa raha fantaninareo miteny misolelaka io ny texte de nareo ihany menatra satria miasa ho an'ny vahoaka zay araka ny lalàna velona araka ny nanendrenanay araka ny mission sy ny activité tokony ataonay ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy mitaona ny namana rehetra mpiasam-bahoaka mpiasa-manjakana mba ho tonga saina mba hitazona an'izay conviction zay misaotra tompoko